naraky miketika asa ambony mandrare zany dia misy mpanampiny tatsaha izay mitondra ny anarana hoe fivoy dikany hoe fifampisamborambola fitehirizam-bola ifampisamborana izay ahitana an'izay ao anatin'ny commune raiky ambin'ny folo eto amin'ny faritra Jivory zany dia misy mpikambana 720 ka ao anatin'ny mpikambana io zany dia misy ny vehivavy zany dia 120 isany banky fivoy zany dia narafitry ny tatsaha ary izay tohanan'ny miketika asa ambony mandrare dia ny PHBM ary miara-miasa ny fikambanana ICAR. Ao amin'ny kesy zany dia misy rafi-pitantanana izay misy ny komity mpanaramaso sy ny komity mpitatana. Dia anatin'ireo komity mpanaramaso mpitatana ireo zany dia ny 20% ireo zany dia vehivavy avokoa. 20% ny kesy zany dia ny ankamaroany dia ny vehivavy manao fampisamboranao. Marihana zany fa atao anatin'ny commune raiky ambin'ny folo dia misy kesy 5 izay hita eto amin'ny faritra ny miketika asa ambony mandrare. Amin'izao fotoana izao zany ny fampisamborana izay efa mipalitakana mikambana dia misy 30 tapitrisa ariary ary ny tahiry izay vitan'ny mpikambana eto amin'ny kesiny Jivory zany dia misy 30 tapitrisa ariary. Ato anatin'ny kesiny fivoy zany dia misy ny fitehirizam-bola, ny vola fitahiry fikirakira, dia ny fitehirizam-bola mitohy, dia fitehirizam-bola voafetra. Ny fampisamborana izay hita eto amin'ny fivoy zany dia ny fampisamborana fitaovana izay miafara amin'ny mpivarotra, dia fampisamborana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana, dia fampisamborana mikasika ny varotra sy ny fampisamborana fitehirizam-bokatra na ny CCV, dia fampisamborana vonjy-taitra. Mba ho fanamorana ny fahazahoan'ny olona fandrarana ara-bola indrindra ireo vehivavy sy ny sahirana dia anisan'ny fampisamboram-bola iray napetraky ny fivoy ny atao hoe crédit avec éducation na fampisamborana ara-panabeazana. Ity crédit avec éducation ity zany dia tetikasa iray anisan'ny napetraky ny fanjakana hoentina edina ny fahantrana ka ny vehivavy no mahazo tombotsoa amin'izany. Ny tanjona moa arak'izay tetikasa hiadina amin'ny fahantrana izay dia ny hanatsarana ny fari-piainan'ny tokantrano tsirairay ary izany no nahatonga hoe vehivavy no mena tombotsoa satria izy ireo no mahita n'izay zavatra rehetra miseho ao tokantrano ao ary koa afaka hanampy amin'ny fidiram-bola izay misy amin'ireo lehilahy izany. Ity tetikasa ity moa dia zavatra telo no tena atao ao. Voalohany indrindra dia ny fampisamboram-bola amin'ny atao hoe activité génératrice de revenu na ireo asa afaka ahazoana vola amina fiodinam-bola malaky izany. Dia faharoa eo koa ny fampanaovana tahiry azy ireo mba ho fanabeazana ho fitaizana azy ireo hoe misy vola raisina rehefa sendra ny andro sarotra zany. Dia ny fahatelo farany fanomezana fanabeazana ara-pahasalamana satria fantatritsika fa ny fahasalamana anisan'ny zavatra iray antoky ny fampandrosoana. Dia tsy vitan'io ihany fa eo koa ny fanomezana fanabeazana amin'ilay fampiasam-bola ataon'izy ireo mba ho fampianarana hoe izao mety ahafahana mampiditra vola misimisy kokoa. Ireo zavatra telo ireo zany no hita ao anatin'ity fampisamboram-bola ho atao amin'ny vehivavy ity.
Lasa naka vola 500 000 zany tamin'ny banky. Dia nampiasaina dia navidy lamba dia tafavoaka 2 millions. Dia ilay tombony zany apetranay ao amin'ny banky. Dia iny ihany koa zany avodikodinay io. Zay zany mpikambana ataon'ny tanamasoandro dia ilaina mihitsy zany ty fisian'ity banky ty satria ahafahanay mitrosa vola na mametraky vola mba ahafahanay mitahiry vola. Za moa dia niditra mpikambana ao amin'ny fivoy. Ny andirako moa dia mba hampitombo bebe koa ty asa ambarotrako ty. Dia naka vola aho eo amin'ny 5 millions ariary dia nampiasaiko dia hita fa anitombo mihitsy ilay asa ary tena nandroso bebe koa amin'izany. Taloha dia mbola kelikely ny vatroko fa amin'izao rehefa nisy fampisamborana fivoy dia nitatra ny vatra afaka hanao zavatra maro. Dia hitako fa misy tombobaritra ho ahy mihitsy zany dia mikambana ao amin'ny fivoy. Ary nahavitako trano mihitsy zany dia ilay tombobaritra azoko taminy.